isika. Sotranao zahay Jesosy, noho ny habe ny famindraponao sy ny fahasoavanao, fa na dia mety sahirana azy izahay, fa toa miraparapa ao anatiny aizy na noho ny herisetra ny satana fahavalonay eo amin'ny fiainanay, dia mbola mijoro eo alohanay ianao, fahazavana lehibe. Ary izany no iterana isanomezanay voninahitra ny anaranao, fa lasa tokoa ny maizina, fa tonga ny mazava. Nasehonao taminay tamin'ity andro anio ity zany, ny nanrahanao any Jesosy zanakao hisolovoina anay, ho mpamonjy anay, tonga olombelona, nanaiky andrainy tsy fahatateranay tao amin'ny tenany, mba hanandratra anay, ho mendrika ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, izay hitany jaona mpanomponao ka nolazainy. Dia ankehitriny ary dia mangataka aminao zahay, raha hianatra ny teninao, dia avia mampianara anay, mba haizanay manisany andronay, hanananay foendry, hanaranay anao. Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra ry havana, ny alahady faharoa alohan'ny Paska itsika izao, ary mizotra ho any amin'ny lalany azo fijaliana ny fiainany fiangonana, amin'ny fiatrehana ny fahafatesany Jesosy Kristy sy ny fiomboany tamin'ny azo fijaliana ho antsika. Ary raha retsika ny ten'Andriamanitra teo miresaka ny amin'ny Maria, dia izao retsika izao indray dia ny amin'ny fotoana zay nikendreny fariseho, na atonga ny fikendrena, na avelona ny fikendreny fariseho hanombo an Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Ka ny teksta tranainy ho an'ity alahady faharoa alohan'ny Paska ity no renesitsika ny amin'izany. Ny teksta tranainy zay hita amin'ny perikopa tranainy dia izay voasoratra ao amin'ny Jaona ny toko faha 1:10. Jaona ny toko faha 1:10, dimy andininy faha 5:20 mitsahatra amin'ny andininy faha 13:50. Jaona ny toko faha 1:10 dia ny andininy faha 5:20 ka hatramin'ny andininy faha 13:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay zavatra nataony. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny Sinedriona ka nanao hoe, ahoana no ataotsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika hanao toy izao ihany izy, dia hino azy avokoa ny olona rehetra. Ary ho avy ny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona, na misaina akory, fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena, mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho atoko iray. Ko hatramin'izany andro izany dia nihendry hahafaty azy ireo. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny zavatra lazainay eto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia taoriana ny fotoana zay nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty. Rehefa hitany maro izany, dia maro ny olona nino an Jesosy, nanome voninahitra ny anarana, fa tao koa ireo tsy faly tamin'izany toe-javatra izany. Mety tsy faly, mety ny amin'ny fivavahany,
mety tsy faly mety amin'ny fahefana very ka dia ary ao ny nanaiky hampiasainy satana fahavalo hanohitra ny programan'Andriamanitra ary dia hitatsika eto amin'izao araka nilazany jaona azy eto fa maro no mino ka raha nahita ny zavatra tao amin'ny Maria fa tao koa ny sasany izay nandeha lasa ny tati-bolana tany amin'ny fariseo ka dia niangona ny fariseo sy ny sinedriona zay everina fa fitsarana faratapony fitsarana tapony zay tsy azo ovana ny didi-pitsarana zay avoakany teo amin'ny Jiosy mba hanameloka sy hamonoana an Jesosy. Misy teny anankiray eto zay heverina ho fototra ihany eo amin'ny fandraisantsika ny fanasany tompo dia ny anomezan'Andriamanitra antsika an Jesosy dia ny teny ny Kaiafa mpisorona be zay lazainy jaona eto fa tsy ny teny izany ho azy izy fa ny teny izany izy satria mpisorona be tamin'izany ka na dia atao aza ny fielonana na dia atao aza ny fankahalan'ny asa nataon'i Jesosy dia rehefa ny teny izy dia tena programan'Andriamanitra faminaniana avy amin'Andriamanitra no nilazainy ka hoy izy tsy mahalala na inona ianareo matsy ny fariseo zay nivory teo amin'ny sinedriona tsy mahalala ny inona ianareo fa tsara raha maty ny anankiray mba hamonjy izao tontolo izao mba tsy isika rehetra no faty izany zavatra izany dia maneho indrindra ny fanoloran'Andriamanitra an Jesosy Kristy hamonjy izao tontolo izao. Ito indrindra no tiako ivelarana ny fampianarantsika iresaka dogmatika kely isika ny amin'ity fotoana ity ny dogmatika atsika ny amin'ny fandraisana ny fanasany tompo ny amin'ny anoloran'i Jesosy nanomezana antsika ity sakramentan'ny fanasany tompo ity dia ny amin'ny tena sy ny rany Jesosy Kristy tompontsika. Fa inona moa izany? Ny fiangonana voalohany na ny fiangonana rahavavy katolika rehefa eo amin'ny hevitry ny fanasany tompo eo aminy dia tahaka izao ny fanasany tompo dia sorona atolotra an'Andriamanitra sorona atolotra an'Andriamanitra satria Andriamanitra efa nanolotra ny zanany tonga olombelona tahaka atsika rentsika tamin'ny tenin'Andriamanitra notoriana teo izany efa nanolotra ny tenany Andriamanitra efa nanolotra ny zanany ho antsika koa dia tahaka ny solotena ny olombelona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy Kristy koa noho izany dia izany no mahatonga ny fanaovana ny sorona na ny lamesa atao hatramin'izao ataon'ny fiangonana rahavavy katolika ny ainatsika izany ary izany sorona atolotra izany hoe satria efa meloka teo anatrehan'Andriamanitra isika ka ny sorona rehetra zay atolotsika an'Andriamanitra tahaka ny fanao tamin'ny andron'ny testameta taloha amin'ny karaza-pahotany olona tamin'ny fotoan'androny sy ny amintsika koa amin'izao dia misy karazana sorona atolotra mba afaka ny heloka ho solon'ny fahotana mety ho zanaboromailala izany mety ho zanak'ondry izany mety ho ondry izany mety ho osy izany mety ho vola izany ary teo amin'ny fotoana anankiray aza dia misy ny sorona natolotra ho an'ny Azazela osilay anankiray izay natao tany ivelan'ny tempoly ivelan'ny vavahady misy ny sorona natao ho an'ny mpisorona be ny ombilaza inetiny mpisorona be isolon'ny fahotany satria olombelona ihany koa izy na dia mpisorona azy ka nefa ireo rehetra ireo dia tsy nahasolo ny fahotantsika
intsony satria efa simba ny ota isika ka dia nomena Jesosy Kristy ary izay no foto-kevitry ny katolika hoe nomena Jesosy Kristy ho solotena ny olombelona ho solotenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ka dia izany nanaovana lamesa sorona atolotra azy hisolo ny vahotantsika. Ny réformé na ireo réformatora roa lahy Jean Calvin sy Martin Luther dia tsy manaiky izany foto-kevitra izany, tsy manaiky izany foto-kevitra izany fa Andriamanitra efa nanolotra ny zanany ho amin'izao tontolo izao ary raha nanolotra izany izy dia Andriamanitra no nanao fanomezana ho antsika, Andriamanitra no nanafaka otaka nanolotra an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy isika no nanolotra an Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana hisolo antsika eo anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra no tonga midina ka manadio antsika amin'ny lalany ra ny zanany ka tsy sorona atolotra Jesosy fa izy no nanolotra ny tenany hamonjy antsika, izy no nanolotra ny tenany hamonjy antsika araka ny lazainy Jaona 7:12 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra no nanome antsika an Jesosy tsy sorona atolotra fa nanolotra ny tenany ho sorona lehibe tsy avy amin'izay ataon'ny mpisorona be zay manana ny fahalemena fa izy ihany no nanolotra ny tenany ho avitra ho antsika fa tsy misy avy amintsika izany rehetra izany. Eo no tsy toviana amin'ny lafiny amin'ny fanoloran'i Jesosy ny tenany. Eo amin'ny endriky ny sakramentany fanasan'ny tompo indray amin'ny foto-kevitra ny fiangonana raha maka ny fototra avy amin'ny fiangonana rahavavy ihany tsika, ny fiangonana rahavavy katolika dia rehefa anaova ny mopera fisoronana vavaka ny mofo sy ny divay eo amin'ny altara na eo amin'ny hotely rehefa manandra-bavaka ho an'izany izy ka manolotra izany ho an'Andriamanitra mitondra izany eo anatrehan'Andriamanitra dia ilay mofo sy divay dia miova tanteraka ka tsy mofo sy divay intsony izy aoriana ny fisoronana aorian'ny lamesa fa tonga tena sy rany Kristy ary lazainy tsy hoe tsy tahaka ny fitenitsika hoe tena fa nataony hoe vatany Kristy, vatany Kristy sy rany Kristy ary amin'izany dia misy famindrana izany vatany Kristy sy rany Kristy izany ho ao amin'ny miny. Izany no mahatonga azy ireo tsy mizara ny ra fa ny vatana ihany satria efa misy ra ao amin'ny vatana. Jean Calvin sy Luther dia tsy nitovy hevitra, niady hevitra nandritra ny andro maromaro ary nisaraka tamin'ny ranomaso tamin'ny ity endrika isehoany mofo sy ny divay eo amin'ny fandraisana ity. Samy niala tamin'ny ranomaso, samy ny tanany ny heviny. Ny mofo sy ny divay eo amin'ny fiangonana rahavavy FJKM ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia fahatsiarovana ihany, fahatsiarovana ihany ary izay ianteherana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ilay tenin'ny Jesosy farany hoe izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ka noho izany dia tsy miova ireo zavatra ireo fa araka izay tenin'i Jesosy ihany ity no tenako ity no rako ho fahatsiarovana fa ny mofo sy ny divay dia mofo sy divay ihany, mofo sy divay ihany tsisy fiovana fa dia mandray ny mofo sy ny divay. Ary amin'izany fotoana izany dia rehefa manao izany ny mino dia
tao minahara-panahy mba hieritreritra, mba hisaina, mba hatsiaro izay nataony Jesosy tamin'ny fihaonany tamin'ny mpianatra, ka nizarany Jesosy ny tena amandrany ho an'ny mpianatra sy ho an'ny fiangonana koa izay mahatsiaro izany zavatra lehibe nataon'Andriamanitra izany. Fa amin'ny farany ny mino izay vao hahita ilay tena izy ao amin'ny fanasana ataon'Andriamanitra hinanana izay tanteraka. Ny foto-kevitra Luterana kosa, ary io no nampiady hevitra any Lutera sy Jean Calvin araka ny resahana teo. Lutera kosa dia manindry mafy fa ny mofo sy ny divay izay zaraina dia tsy tahaka ny fiheveran'ny katolika romana, fa miova ho tena sy ra ny Jesosy rehefa nanaovana vavaka sonoa masinina, fa miombona ao amin'ny mofo sy ny divay ny tenin'ny Jesosy, miteny hoe ity no tenako ary ity no rako, izay alatsaka ho anareo ho famelan-keliko. Izany fiombonana izany, ny mofo sy divay dia mofo sy divay ihany, fa saingy mofo sy divay miombona amin'ny tenin'Andriamanitra, ka dia tonga ao ny rany Jesosy sy ny tenany. Ka eo amin'izany fanasana izany dia satria ny tena sy ny rany Jesosy no zaraina, dia tsy fahatserovana ihany, fa tena mijoro eo amin'ny altara mihitsy Jesosy, mijoro eo mihitsy izy, tsy fahatserovana ihany fa mijoro eo mihitsy izy, ka mizara izany tenany sy rany izany. Ny vavan'ny pastora izay miteny hoe ity no rany Jesosy, ity no tenany Jesosy, dia tena Jesosy mihitsy manolotanana ny mpanota handray izay ainy izay. Ary io no mahasamy hafa azy, masarobidy, ka ao anatin'izany fiombonany tena sy ny rany zany. Tsy haiko na marina ny tantara na tsy, efa nisy mpitantara anankiray, mbola tsy pastora dia efa nandrehan'izany tantara izany. Tany Akaramalaza, ataoko hoe ony satria zaho tsy nandre mivantana ny tantara. Fa tany Akaramalaza, misy ataona ny fifazana dia nitomany mafy hono ny neny rehefa rava ny fiangonana. Nitomany mafy izy, ary dia gaga reo zanany. Inona ny mampitomany? Maninona ianao neny no mitomany? Inona ny mampitomany anao? Rehefa natao ny fandraisana, rehefa nadiadina izy dia ela izy vao niteny, izao anaka, teo amin'ny fandraisana dia tonga teo Jesosy, tonga teo Jesosy. Fa ny zavatra nampalahelo dia izao, vitsy ihany no tena ny tolorany, fa betsaka no nodinganina, betsaka ny voadingana, satria tsy miomana ara-panahy handray izany fanomezana izany, fahatserovana ihany. Ary izany no mahatonga antsika, mahatonga ny fiheverana eo amin'ny fiangonana maro, fa tsy maninona ny endrika iandehanana makety amin'ny altara masina, satria fahatserovana ihany io, fa tsy présent eo Jesosy, tsy eo izy amin'ny fiheverana Luterana. Ary zay no mahasarotiny atsika amin'ny fitafiana, amin'ny endrika hoentina manatona ny latabatra masina, isika mino fa miombona amin'ny teniny Jesosy, ny tena sy ny rany, ka izy mihitsy mizara izany eo. Fitaovana ihany ny pastora. Tsara zavaina amintsika, natrika ny Pasika isika, hiatrika ny lakamisy masina isika, tsy fombafomba, tsy fombafomba, tsy fomba mafanao ny fiangonana anniversaire ny fandraisana ny fanasan'ny tompo io alakamisy masina io, fa tonga teo amin'ny faratapo ny fampianarany Andriamanitra, tonga teo amin'ny faratapo ny fampianarany Jesosy, ary nidina mihitsy izy
nanasa ny tongotry ny mpianatra, nidina mihitsy izy nizara ka nanio tamin'ny mpianatra hoe sy mba hanandrana itony vokatry ny voaloboka itony itsony aho, mandra-piarahako mihinana aminareo izay tanteraka, fa na izany aza dia norainy tamin'ny mpianatra tamin'ny alalan'ny mofo sy ny divay, ity no tenako ary ity no rako. Io indrindra no mampiverina eto amin'ity. Fa maro no tsy faly amin'ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty. Maro no tsy faly tamin'ny nananganana an'i Lazarosy tamin'ny maty satria manozongozona ny fahefana. Izany. Raha ianao koa mety tena hijoro ho tena kristianina mendrika amin'ity alahady manomboka izao, no ny fahafantaranao izany zavatra izany, dia maro no hiteny aminao, ilao izany toetrandro ane izao fitafianao izao e, ilao izany toetrandro ane izao mba mandeha makany mba izao no mety, ilao izany toetrandro ane izao fihetsika izao. Maro no tsy ho faly satria handrava ny fonenana, ny eritreritra hoe araka an'izay hita eto, handrava ny fonenantsika. Maty, aleo maty ny anankiray mba tsy handravany romanina, mba tsy handravany fandrosoana ny fiainantsika. Natrika ny Paska isika ry havana, inona izay entin'izany ho anao? Ary nolazain'ny pastora teo fa ity Paska ity, ny lohahevitra antsika dia Paska fahafahana. Dia nafaka anao Jesosy, dia nafaka anao izy, dia hitondra fiainam-baovao amin'ny fiainanao izy, dia mba hiseho kristianina marina, tsy voadingana eo amin'ny fanasan'ny tompo, fa tena handray tokoa, tsy ho fahatserovana ihany, fa tena fiainana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Jesosy io misaotra no ny ampianarana ho anay ny amin'ny hevitry ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo. Dia ampio izahay mba handray zany fahatsarana izany, mba handray tanteraka ny tenanao sy ny ranao, mba tsy janonao fahatserovanao anay zany ka ho adininay rehefa afaka kelikely koa, fa mba ho tena fiainana ka dia tena hikoriana ty anatinay ny rahanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.